Tompoko vavy sy tompoko lahy, tonga indray ty ny 2 febroary, andro maneran-tany ho an'ny faritra Mando, izay ankalazaintsika miaraka amin'ireo firenena maro manerana izao tontolo izao. Fa antoko ny fiainan'ny zava-manan'aina rehetra ny faritra Mando. Fotoana izay hanamafisantsika ny fifanentanana sy ny asa fiarovana ary ny fanarenana ny faritra Mando. Ahitana faritra Mando amin'ny endriny maro samihafa raha ny eto Madagasikara manokana, izay mandrindra ny fahampiandrano ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny asa fambolena sy ny fiompiana ary koa ny indostria. Mampiena ny tondran-drano ihany koa izy ireny ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarikarena. Toeram-ponenan'ny zava-manan'aina maro samihafa ny faritra Mando ary misy amin'izy ireo mihitsy no tsy hita raha tsy eto amintsika eto Madagasikara, toy ny soka-dranomaty na rere na ihany koa ny ganafotsy maso. Amin'izao fotoana izao anefa dia mbola mitohy ny asa fanotorana sy ny fanimbana ireny faritra Mando ireny ary efa miatra manaina mihitsy ny vokany tahaka izay hatrehantsika izao. Tsapa arak'izany fa niena ny famatsin-drano ary maro ny faritra tena nianjadin'ny ahitany teto amintsika. Ary amin'izao vanim-potoana ny orana izay tiavintsika izao dia tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy intsony izy ireny ka maro ireo faritra iva izay lasa dibo-drano. Maro ny fananana sy fotodrafitrasa simba noho izany ary manamafy ny fahantrana satria tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy isika. Efa nisy ny ezaka natao iarovana ny faritra Mando eto amintsika ary anisan'izany ny nidirantsika ho mpikambana ao amin'ny fifanarahana Ramosara tamin'ny 2017. Misy 220 izy ireo amin'izao fotoana izao ary ampahafantarina antsika mandritra ity fankalazana ity. Mbola maro anefa ireo faritra Mando izay mila ny fiarahamentantsika ka izay no anaovan'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy Antsoavy manao hoe andao ampiasaintsika araka ny tokony ho izy ho tantanintsika ho Lovanjafy arenitsika sy ampitombointsika ary ho tiavintsika ny faritra Mando satria aina ny rano izay tahirizina izy ireny. Ny loha hevitra nosafidiana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny faritra Mando amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe miahy faritra Mando, miahy ny olombelona sy ny zavaboary, tsy ho totorana fa miantoka ny fahampindran'ny mponina, tsy ho simbaina fa antoka ny fahavelomana. Izany dia mbola manamafy fa mifampiankina ny faritra Mando sy ny zava-manan'aina ka tokony hifamelona. Ankalazan'ny 20 taona ny fifanarahana Ramosara ihany koa isika mandritra ity taona 2024 ity ka manantena hatrany ny fandraisana andraikitry ny isam-baratongany. Tsy afaka miaina tsy misy rano isika na koa miaina ao anatin'ny dibo-drano, koa andao atsahatra ny fanotorana sy ny fanimbana tsara-drano ny faritra Mando. Adidiko, adidinao, adiditsika ny miaro ny faritra Mando satria isika taranaka mpanarana. Koa alao hery ary, misaotra tompoko vavy, makasitraka tompoko lahy.